angalako eto nany hanambara amintsika ny fandaharam-potoa zay aranitsika eto. Hisy ny fandraisam-pitenena ataon'ireo voatendry amin'izany. Rehefa vita ny fandraisam-pitenena dia hiroso amin'ny fanokanana ity foto-drafotra asa mihezinezina ity sika. Manarak'izay misy ny fitsidiana ireo efitrano-tsekoly ao ato amin'ny EPP Manara-penitra Andakabe. Koa ny reny izay tonga eto dia ny ministra ny fanabeazam-pirenena handray ny fitenenana voalohany. Ela mare ministra nangisana ianao zay koa raisina amin'ny tena mirefitrefitra zahay ato amin'ny fanabeazam-pirenena. Salame! Ao vetsike! Andriamatoa filohan'ny Republikan'i Madagasikara, Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernement, tasy ianareo mpikamana gouvernement namana, ianareo olona sy solombavambahoaka ofity teto Madagasikara, ianao Andriamatoa Préfet, Andriamatoa Gouvernora ny Menabe, sy ianareo tompon'andraikitra civil sy miaramila, amin'ny laram-boninahitra misy ianareo tsirairay avy, isika mpampianatra mpanabe sy mpiara-miasa salame! Andriamatoa filohan'ny Republika, misy an'izay hira malaza zay. Ohatra ny natao anao zay hira zay. Navadibadika ony fa tsy misy karanao. Navadibadika, mitodika vy, mitodika vanana, izahay. Ohatra tsy mahita hoe iza moa mitovy amin'izany Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Republika zany. Marina sa tsy marina? Profon'izany Andriamatoa filoha dia miavaka ary samy miavaka amin'ny fitokanana sekoly manara-penitra ny andro androany eto amin'ny EPP Andakabe. Tamin'ny taona 1970 sy arivo na tamin'ny 1906 izy ty Andriamatoa filoha no nitsangana sy niorina ty EPP ty. Ity EPP ty zany no sekoly fanabeazana fototra voalohany nitsangana teto Morondava. Ianao moa Andriamatoa filoha tena mahafantatra zay mahasoa ny vahoaka satria fantatrao ny tantara. Iza ny malala, iza ny tsy malala fa tena sady mandalina ary tena mba fantatra ny tantara ny Madagasikara ianao. Vomaly ianao nilaza nanambara tany Belosoritsiribiny hoe rehefa raha tiatsika ny mandroso dia mila mahafantatra ny tantara ny Madagasikara. Ka ankehitriny dia mbola natorinao fa mbola manome lanja ihany koa ianao ny tantara ny eto Morondava. Ny maro ireo olona manandanja, tsongombolo, manampahaizana izay nivoaka tato anatin'ity sekoly manara-penitra ity itokanana androany ity, anisan'izany Andriamatoa olona izay eto akaikinao eto. Ka anisany isorana anao zany Andriamatoa filohan'ny Republika. Ity sekoly ity dia misy efitrano 420, misy salle informatique ampianatra amin'ny tableau numérique interactif ny mpampianatra ao, ampiasa tablette ny ankizy, misy cantine scolaire ao, ary misy boky ihany koa efa amanetsiny amanalina ary tsy voisa intsony ny manuel scolaire izay efa naparitaka manerana ny Madagasikara. Ary tiako mba izarana amintsika hoe ny filohan'ny Republika mihitsy ange no misafidy an'ireny couverture an'ireny boky reny no ny fitiavany atsika sy ny zanatsika fa dia mankasitraka Andriamatoa filoha. Ary ny mahasamihafa ihany koa an'ity sekoly ity, tsy hoe ny ministera fanabeazam-pirenena akory no nanangana azy fa ianao
no nanolotra nyity sekoly ity amin'ny anaranao sy ramatovakinao ka dia isaorana. Akoatran'izay dia misy CEG ihany koa Betseda eny amin'ny Allée des Baobab. CEG ihany koa manara-penitra avy aminao ihany koa zany fa tsy tao anatin'ny teti-bola ny ministera fanabeazam-pirenena fa Andriamanitra no hitay anao ary ny rarinay aza dia mbola hitohy lavitra miaraka aminao ny dianay miaraka amin'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy. Ka ho fisaorantsika filohan'ny repoblika dia omentsika tehaka sy horakoraka mafy be hoery hoety miasa. Zay Andriamatoa filoha no fisaorana fa dia mankasitraka ary hitahin'Andriamanitra maro moa ireo mpampianatra izay tonga manatrika eto. Manangatanana izay mpampianatra tonga ao anisany manantena matetika moa monsieur le président de recrutement zay foana moa nangatana mpampianatra. Tena mbola tsy nangataka azy izy ireo. Zay no mahasamy hafa anao efa nivalinao sahady ilay fangatahatra eo. Satria manomboka amin'ny herintaona manaraka eo 9,400 ny na 26,000 ny isan'ny recrutement no omeny président atsika mpampianatra amin'ny taona telo mifanjemby. Akoatr'izay dia mbola nanome ihany koa izy subvention vaovao akoatran'ilay 25,000 subventionné izay efa isa taona menatsika dia izy 22,000 roa arivo sy roa alina mpampianatra omena subvention vaovao manerana ny Madagasikara. Ka zao ny afatra ameko atsika mpampianatra tsy mbola misy président karaty. Marina sa tsy marina? Ka dia miara-miasa aminazy dia afatsika mafy be izy to. Makasitraka monsieur le président misaotra tompoko. Zay rolahy ny fandraisam-pitenena nataon'ny ministra ny fanabeazam-pirenena dia hisy ramatoa kely anankiray hanao tolokalo fisaora nohony izao fahavitany foto-drafitrasa izao. Miandavinao ramatoa kely Andrea. Tupkulai stop vag. Food chengi brand ven munonwa lan mi parak ta velan kupua. Tirbit bela tila tanura bagan duanyang. Ngom blan chimche la chibus chimandalu. Kozokusa chimchanga yetu la chi sauta na jamato filua nuni. Sau zavadebe vitanem tika yetu zau. Metis nang tanwe nangayang ulbe pangzaza rumisafa. Sangatia sangave vulamena mangefchen kazongi rat. Si ulanul matova ulanul manga. Fang fangwatingwe plungambat mbafeturak barikat simbafakanjan. Karakin var jena tau tenumeahi ngenjara safayet. Kala iskomptiab na sepanechetene se safa umeahet. Ngiva sondu aloni pusak mandifatarats. Ngiran mas manganuhanu alon hulatak. Ninifi manguzuhuzo alon hirarak. Kozokusa manawaza fadi alon hiteni. Manawaza fadi satiechi zuk fazanj. Manawaza fadi sat fangatanda na hiteni nufang meza mbunaiti na ropikasa. Manawaza fadi nzolele manjeni. Ntaiza na habe. Na pinat na buhaya na pinjat na rufin. Enaro zuk betu arai. Ntaiza na nganas na nurni mahiti. Ari enaro mtum surka simtum saranga mtenga. Izay surka mera mlanja artum kamera maminja. Enaro zanji mahaleo mahalasa. Natawang para fila zale na jamba vilancha. Izay luarani buanul mbelna. Naingandala lukun milala. Ari naochangu ravakinchangu. Repapakan fadi ditavelan tsini. Fan mitensi avatin huntun minats minjal. Melati satia fisakin lela kamuram vad. Met histen disu ngelengelenek fa manausike ngochen tupun zombo les mari hapa vau. Melati satia ngitintun kidanangats. Luluhag mo vaklua. Pabema fula tambus. Titing ma fula tanga. Han ma fati.
kararina aho sy hitry ny raha mialatsiny rehefa afaka nytsiny maivagny safa fa ny sorody vonona hoa ary ny firariany soa dia tsy haiko atao minjory fa omeko antsika izay tandrify azy aby na volofotony zafy tsy hitovy amin'ny dadilahy na mahery ny hy tsy ho zokony lela koa na be voninay tsy olombelo tsy hitovy amin'ny Andriamanitra koa raha ny sy hitsy ny raha metsika an'Andriamanitra tompony maro basia ny hasy vohony sorodo izay fagnazy raha tamin'ny raha mikimiky ka hatramin'izao ny hazo lahatapay managny fotony ny atoly lahafoy managny pitariky ny zaza tsy niboaky laha tsy nisy ny iteraky koa ity firenetsika ty kosa manany filohany koa eto Andriamatoa filoham-pirenenany Madagasikara manao nahoanao Andriamatoa filohany tenako izay solitenany mpianatry avy Atomena be mirary ny soanao izahay nohony izao zava-dehibe nomenao anay izao engane ianao mba anao tarihan'omby mazavaloha ho tsara manjoso ary ho tsara miverina tsy ho avakavahiko tahaky ny ketra va ho sorisiritiko tahaky ny volo fa ataon'olo be ny telokabija zao ahamitsy lahagorody ianareo mbara tonga mpanjakana samy hafa eo amin'ny fitonjam-panjakana mirary ny soanareo ny avy eto salama soa ary andiaholy tsy harary avao koa tseliny ihany koa ianareo folo alindahy izay tanjoko ary ny vozony malagasy engane ianareo mba ho mpiaro mahay ho an'ny vahoaka mba tsy anao tarehany pitariky gilamaso zao nareo ka hafa no henteniny masony ary hafa vakoa ho tondreny tagnany fa ho pitarika mahay engane ianareo handeha handresy ary hipoly hitondra babo tseliny ihany koa tsika vahoaka tsy vaky volo manao salamanga tsika aby bolahy ary manao nahoantsika iaby koa ny tare azy mbangy maro lahy ho manga fa tanora mainty volo no mitsanga tsy volo vary be fandria fa fisaorana n'Andriamatoa filoham-pirenena ro tiako hiavia misaotra anao Andriamatoa filoham-pirenena tsy nihaligninao zahay taty ambany ravoko azo ty fa nikolokoloanao nagnamboaranay akolo manara-penitra ary ekôly tena normaly ary soa tokoa ho anay tena makasitraka ary makatelina tena fisaorana lehibe ary tena misaotra magnome toko tokoa izahay mpianatra fa hianatra mafy ary ho reherehany Mena be sy ho reherehany Madagasikara ihany koa ny basy olo laha tsy mipoaka didiny vanja ny omby laha mahia adidina akata koa raha simba ity ekôly omenao anay ity dia adidinay tompony koa manome toky izahay fa hikarakara ity ekôly zay omenao anay ity ary hanaja anazy araky ny tokony ho izy manome toky koa izahay fa hianatra mafy ary tsy andisy fanantenana amin'izay zavatra nataonao sy nomenao anay eto misaotra anao ary tena misaotra tsy isy afa-tsy ny fisaorana no asesiko eto ary mba poloko ndraiky hoe misaotra agny fa ohatsy izay hoe namamo hoe nikida tsy hitovy amin'ny tantely koa namaro le ny teo tsy nitovy amin'ny nomenao anay ka zay ro antony isaorako mba poloko ndraiky hoe misaotra lahanitsaky mondo igny mialiko boany kirejireji igny lomay voriky fandra eto ampelabara tsy managno amizao tsy indroe mamanto makasitraka tompoko lay makatelina tompoko vary misaotra ny Ramatoa kely Andrea nanome an'izay kabarin-jaza zay rolahy elany nandinisatsika avy eto amitsika ny filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara koa raisika mpanajana ny fandraisam-pitenena zay ataony filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara.
Rivoaka ny Morondava. Salama daholo ve tsika rehetra e? Sady ve tsika rehetra e? Asitehaka sorokokaka mafy be mihitsy aloha ragafatsika rehetrarehetra. Maromaro zay zavatra nitokanatsika izay androany a tamin'ny nitokana ny lalana pavé mandra-pahatonga eto amin'ity EPP ity tsika dia naneho ny hafaliany ny akamaroan'ny olona sy ny mponina teto Morondava. Ary ny zavatra afaka lazaina sy afaka ho tenenina dia tsotra. Ty Morondava ty a hatramizay dia lavitry ny fampandrosoana, lavitry ny foto-drafitrasa. Marina sa tsy marina zany izy nareo? Jerevy tsara ane tamin'ny akamaroany ireo birao mpanjakana ny foto-drafitrasa zay natao teto dia tamin'ny repoblika voalohany. Jerevy tsara ny fianarana tao anatin'izany repoblika voalohany zany a dia nisy ny Resampa zay nanao ny lycée napetraka tamin'ny anarany tany Antsirabe. Vao tonga ny aéroport dia ny aéroport eto amintsika dia hoe Resampa. Zay no hitatsika tena niasa ny repoblika voalohany. Ary efa niteneniko moa hoe rehefa mandeha any alavitra any mijery foto-drafitrasa rehetra dia nakamaroany ny foto-drafitrasa mbola mijoro amin'izao dia natao tamin'ny repoblika voalohany. Ary araka ny tenen'ny madame ministra teo dia tia EPP Andakabe ty tamin'ny 1906 mba azonareo an-tsaina ve 1906 no nanaovana an'izany EPP teto zany. Fa tsika amin'izao tsika amin'ny fiteny zao no manao foto-drafitrasa moderna manara-penitra lehibe no ohatran'izao satria mendrika an'izany ianareo. Zay ny teneniko hoe ny zavatra rehetrarehetra zay ataontsika dia mipetraka ao anatin'ny tantara. Ary minonareo ana fa na afaka 10 taona, na afaka 20 taona, na afaka 50 taona tsy ho adinon'le ankizy nanao tsenjery teto iny sy ny vahoaka amin'ny Menabe iray manontolo hoe tamin'ny andro ny président Andry Rajoelina ny ao ny prime ministre Ramatoa ministre no nanaovana an'izao EPP goavana sy manara-penitra ho an'ny vahoaka ny Morondava iray manontolo zay tetiklasy. Miteny aminareo fa raha adiny foany Morondava hatramin'izay ankehitriny tsika fier amin'ny asa nataontsika, fier amin'ny hoe mendrika foto-drafitrasa lehibe sy goavana ohatran'izao ny vahoaka ny Morondava iray manontolo. Jerevy tsara ny zavatra rehetrarehetra nataontsika. Tsy EPP ihany amin'ny lafin'ny fahasalamana nanaontsika ny hôpitaly manara-penitra miaraka amin'ny scanner. Raha rivotsika hitokana ny stady manara-penitra, ny birao mpanjakana rehetra, ny lalana rehetra nataontsika teto. Zay ny teneniko hoe tsy azon'ny olona hoe fa inona moa le Madagasikara mandroso, inona moa le Madagasikara tsy maintsy mandroso. Madagasikara mandroso dia ny fanaovana foto-drafitrasa manakaiky vahoaka ilain'ny vahoaka tsy vita ny mpitondra ny fandimby nanana ny lahara-pameana izy ireny tsy mametsiny fa tsika kosa rehefa mametraka foto-drafitrasa dia horeharehan'ny vahoaka malagasy, horeharehan'ny vahoaka Menabe, horeharehan'ny vahoaka Morondava iray manontolo tetiklasy eto amin'izao zavatra hitokanatsika zao. Hitanareo rehefa hitokana anazy eo tsika misy infirmerie eo, hitanareo eo misy terrain de basket eo, ary ny mpianatra efa mandroso zao ny teknôlôjia mianatra miaraka amin'ny tablety sy ordinateur daholo ny mpianatra rehetrarehetra zay hianatra atao amin'ity EPP ity satria mendrika an'izany ny vahoaka amin'ny Morondava, mendrika an'izany ny vahoaka amin'ny Menabe iray manontolo. Zao ny zavatra ho ataontsika ampandrosoana amin'ny Madagasikara tetiklasy. Zay ny teneniko anareo hoe nareo aty Morondava dia mahatsapa ohatra ny vahoaka malagasy iray manontolo fa misy ny fivoarana, misy ny zavatra asa ataontsika ary tsy polluen'ny virus vitsivitsy ianareo. Zay ny teneniko hoe tsy eny anivon'ny Facebook akory no hitondrana taratra ny fampandrosoana fa aty akanja ary fantatra ny vahoaka zany ary ankasitrahako amin'ny vahoaka Morondava iray manontolo zay manana gratitude, manana fankasitrahana fa miasa amin'ny fitondram-panjakana, miasa ho an'ny vahoaka ary ampandroso amin'ny Morondava tetiklasy. Raha hitokana an'ity sekoly ity tsika dia tsotra ihany ny anahy no teniko mendrika hianatra ao anatin'ny foto-drafitrasa moderna toy izao ny zanaky ny malagasy. Tsy hoe sekolim-panjakana akory dia atao tsirambina fa rehefa sekolim-panjakana hiditra ao ianareo rehefa avy eo mbola tsara noho ny any amin'ny sekoly tsy miankina ny sekoly
sekolim-panjakana toy ny EPP ohatran'izao ary ny sekolim-panjakana ihany koa dia afaka mamoaka olomendrika olombanina satria araka tenen'ny madame ministre teo ny sénateur de Madagascar dia nianatra atao anatin'izao EPP izao ary ny fitondrantsika izao ihany koa dia manova ary manatsara an'izany fitaratasy zany. Ny teniko dia tsotra ny mpianatra rehetra zay andrato fianarana ato anatin'ny tiany dia amiratra ary indrindrindrindra hitondra ny anjara brikiny amin'ny fampandroana ny firenena mba ho tafita amin'ny fianarana ary indrindrindrindra hiaraka iriaria amin'ny taranaka faramandimby ho afaka fanadinana daholy ary indrindra ho tafita amin'ny avy indrindra ianareo rehetra mpianatra zay hianatra sy andrato fianarana ato amin'izao fianarana izao. Ny farany afatra ho an'ny mpampianatra efa nytenen'ny madame ministre teo ihany milaza aminareo fa ataotsika lara-pameana ny resaka fampianarana fa indrindra ho anareo mpampianatra zay indrindra no nanovantsika lara-pameana izay nandresen-dahatra ny Banque mondiale ary maro aminareo firmo madame ministre le recrutement ataotsika miaraka amin'ny projet ny Banque mondiale 26 000 ary mandritra ny 3 taona de 4% ny mpampianatra firamina tokony recruter madame ministre ça subventionné des 15 000 sur 90 000 zany ny mpampianatra firamina zay tsy recruter amin'izao tsika amin'ny teny zao dia no niezaka ho ataotsika ao anatin'izay 90 000 zay dia misy subventionné zany ho raisina mpampianatra ho raikitra 15 000 sisa notave fa mbola anao hiezaka zay mba tsisy hotavela tsony fa mba ho voarecruter daholy ny mpampianatra rehetrarehetra ao anatin'ny 3 taona zay amarana atsika ny mandat matokisynareo ana fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ny fanirinareo ho recrutenareo makasitraka tokokla makatela tokokazo. Na izay rahy ifandraisam-pitenena nataon'ny voalohan'ny Republika any Madagasikara dia hiroso amin'ny fandaharam-potoana manaraka isika dia ny fitohanana ity sary nezinezina ity. Dia ovakitsika ny takelaka manamarika an'izao fitokanana ny foto-drafitr'azy zao sekoly fanabeazana fototra Andakabe notokanana Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Republikan'ny Madagascar notronony Andriamatoa Tsay Christian Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta sy Ramatoa Saondrary Malala Marie Michel ministre ny fanabeazam-pireneny ary Andriamatoa Randriatsoa Mangouaitun Serge Lucky gouverneur amin'ny faritra Menabe Morondava fa 1 septambra 2020 sy 2020 asitsika teraka mavea manamarika an'izany fitokanana zany. Mbola mamerina fakasitrahana Andriamatoa filoha anisan'ny miavaka amin'ireo EPP manara-penitra izy ity satria voalohany indrindra 420 efitrano zany na 24 salle zany ty sekoly manara-penitra ty afaka mandray mpianatra hatrany amin'ny 700 andro. Hitantsika eto amin'ity sary ty Andriamatoa filoha araka ny voalaza teo tamin'ny taona 1995 efa 720 taona zany zay no nijoro sy nitsangana ty sekoly eto école primaire eto Andakabe ty izy no EPP voalohany indrindra nitsangana sy niorina teto Morondava. Ianao ndray zany zao 720 taona ty afara manolotra manangana sekoly manara-penitra tsara izay hipetraka ho amin'ny tantara
olovainy reto zanaka amanjafy eto Morondava sy ny faritra lenabe. Ka hitantsika matera manara-penitra tokoa eto akaiky eto koa dia mbola misy ihany koa fanolorana avy any aminao. Lazaiko moa hoe tsy teto-bolan'ny ministera izy ty fa avy any aminao. CEG izy ty any amin'ny ALE de Baobab nandalo tany ony ianao nalahelo nahita an'ilay trano sy ny ankizy nianatra tao dia nanao promesse fampanantenana hoe ho ataontsika tsara sy manara-penitra ity CEG ty tanterakao izy ankehitriny a. Misy 3 salles de classe ao, misy infirmerie, salle des profs birao amin'ny taletsekoly ary tena manara-penitra afaka milaza dia matofolofa io CEG tsara indrindra manerana ny Madagasikara avy any aminao. Torak'izay ihany koa ny sekoly EPP Andakabea izay eto anilany eto zany ka amin'ny alatsinainy zao zany dia fa afaka mianatra ao zany ireo ankizy araka ny toromarika izay nomenao. Dia ohatr'izao moa zany ny amin'ny ankapobeny manana beach soccer zany terrain beach soccer zany ty EPP ty dia manana ihany koa izy terrain de basket. Isorana anao ihany koa tsika moa rehefa miaraka aminao ane dia mandresy foana ary tsisy resy zany marina sa tsy marina mandresy ny barea mandresy ny ankizy zao teo tamin'ity taona ity isoraka anao fa nanao sport scolaire zareo taniketsany barea reo reto ankizy reto nasinao fotodrafitrasa fa izy ireo manao fanatanjahantena ka afaka milaza zany tsika fa efa misy mpandiby ireo barea izay mpandresa ankehitriny. Sotra tompo. Eto koa zany dia misy reto zany reto ankizy reto anao siezika kely dia matofilo anao anisany hitantsika koa efa samy manao fampiasana daholo izy ireo tefiasy izay nataonao manerana ny Madagasikara dia misitraka an'izany dia scolaire zany ny zana-pahoaka ka dia avelantsika izy ireo anao an'izay etsika mirindra zay. Sotra tompo.
ia misaotra anareo ankizy rehetrarehetra aloha nanao an'le dia zay miaraka amin'io merci président misolotena anareo rehetrarehetra ve mirary anareo ho tafita somatsara araka taneniko moa dia hoe raha misy ny EPP manara-penitra indrindra manerana ny Madagasikara dia ty EPP ty ho hitanareo eo amin'ny satria niany anatin'ny salle rehetra any dia carrelage daholo ary napetratsika daholo hitanareo misy terrain de basket eto dia misy beach soccer ihany koa zany ao ambadika eo zany hoe tena tsara dia tsara ary nataotsika daholo na ny varavarana dia natao en menuiserie en aluminium daholo zany hoe zavatra maritra amin'ny rivotra ranomasina ary zay moa teneniko hoe na afaka 20 taona na 30 taona na 10 taona dia mipetraka ao anatin'ny tantara izao fotodrafitrasa nataotsika izao fa dia makasitraka antsika rehetra ary indrindrindrindra moa io nomenao tsara indrindra tokoa ireo zanaka manjafy taranaka eto eto araky nitatsika tonga dia efa carrelage tanteraka atao amin'ity sekoly ity ary afahany ihany koa ireo mpampianatra manana atao hoe environnement de travail zany afahany izy ireo mivelatra sy mifantoka ary ahita fifaliana sy fahasambarana ao anatin'izany fampianarana sy fanabeazana ny vahoaka zanaka malagasy zany ato isika dia hiditra tsangana rakizy tsangana daholo ahoana tsara ny afatra teo miarabaky ny monsieur le président tsika aferely dre mandeha malakilaky kokoa namena afatra manokana mihitsy na dre matofoloa ny mpampianatra hoe reo monsieur le président satria izy dia olona tena mihetsiketsika matanjaka tanora dia tsy tokony atao manaraka an'izay ihany koa fiarabana anisan'ny toromarika aminao foana ndreo matofoloa dia hoe tiako mihitsy mahita ny ankizy ny vahoaka ny malagasy hoe matsilo saina kinga saina ka reto izy ireo ndreo matofoloa afaka mipetraka tsika rakizy mahafinaritra lela mihitsy ankizy reny satria raha isary zarehefatsika atao ambany dia atao anatin'ny sekoly efa tena hoe zarizary tsy manaraka ny velatra niaraka nreto ankizy reny zay reto zao mampisokatra ny saina ary tena madio fa malaza aminareo fa na ny sekoly raha nivelany any reto continent africaine dia afaka mareharetsika fa tena tsara ny sekoly ary velatra ny sain'ny ankizy indrindra efa manana ny manuel rehetra ohatran'ity zany manuel rehetra zay nataotsika mba hahafahan'ny ankizy ankehitriny mianatra misy boky amin'ny matière rehetrarehetra zany ny zavatra kepotsiny maîtresse afaka voaina le fitaratra reny mba hahafahantsika mampisy rivotra ato anatiny dia rehefa avy eo afaka ataonao rehefa avy eo
dia vao ihany koa le fangatanao to le hoe nahoana kijiny amehoan'ny madame ministre ny dossier anao do jerevatsika izay afaka atao zay zay dia veloma dao nahoaka izy dia mianara tsara dia miteraka mafy be mafana atao mafy be dia mafy be mafy be makasitraka andriamatovolora anisan'ny nanamarika ihany koa moa ny nanamarika ny fitantananao sy ny fitondranao andriamatovolora ny fanomezana manuel scolaire efa hatrany amin'ny 11 million any ny isan'ny manuel scolaire izay naparitaka manerana ny Madagasikara tao anatin'izay taona taona izay manomboka amin'ny taona ambony manomboka amin'ny taona ambony any amin'ny 15 millions de manuels scolaires zany no aparitaka manerana Madagasikara indray manomboka amin'ny taona manaraka eo norvège moa andriamatovolora anisan'ny firenena atao hoe mandroso amin'ny resaka fanabeazana sy fampianarana nanao fampiasana tablette zareo nanao numérisé zareo daholo digitalisé ny resaka fampianarana ankehitriny resilahatra zareo ay ilaina kay ny manuel scolaire ka anisan'ny sorananao amin'izay ankehitriny ato zany misy ny bibliothèque misy zay ny tableau numérique interactif tomatanao ihany koa hoe tokony mampiasa manuel sy fitaovana manarapetra manaraka totratroka anao simulation ihany koa zany tsika manombokozao fa dia aiza ny mpampianatra atsika salamako tompoko monsieur Zikopratsis ato amin'ny EPP Andakabe nanomboantsika azy nanomboantsika azy numération comparée de nombre Steven au tableau Steven avec Steven comment tu t'appelles? Attends, ma fille, Océane. Allez. Comment tu t'appelles? Io Faro, je vois. Renaud. Allez faire Renaud. Uvatsika hafa koa dia miditsika ataony ABB dia ato AB dessiner la lettre comment tu t'appelles? Piave, allez va Piave.
Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tino. Allez, le Tino. Comment tu t'appelles? Victorien. C'est tableau Victorien. Comment tu t'appelles? Niriana. Stéphane Niriana. Niriana. Je crois. Allez, comment tu t'appelles? Erika. Merci Erika. Erika, je suis là. Enfin quoi? Être teu, tu amor. Lettre manquante. Allez, quoi? Anissa? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sandro. Sandro. Allez, Sandro. Oh, bravo Sandro. Allez, va, bisous. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ulrich. Ulrich, allez, Ulrich. Zay izy Andriamatao filoha isaorana atsika rehetrarehetra. Misaotra ny mpampianatra moa hitanareo amin'izao momba ny le hoe fomba entintsika mampianatra ny mpianatra malagasy amin'ny école publique satria tsy le hoe ho tabatabay fa ny fianarana rehefa atao ohatran'ny lalao dia vomaika mampazoto ny mpianatra hianatra. Matetika mantsy ny olona matao ohatran'ny mpampianatra fa ny zavatra hitatsika eto androany zany dia ohatran'ny hoe rehefa le hianatra za ohatrany andeha hilalao satria tableau interactif no zavatra ataontsika ohatran'izao dia zay ny zavatra hoe tena mampivela-tsaina mampisokatra saina ho an'ny tanora fa dia ny ankamaroan'ny EPP moa vao niresana tamin'ny rahamatoministra teo ny EPP rehetra zay atokanantsika dia manana sy misy an'izao tableau interactif zao fa indrindra miaraka amin'ny tablette ihany koa be dia be ny matière ao anatin'izy io ary mitsy matoky fa hiakatra ny niveauan'ny zaza malagasy indrindra moa zavatra amin'izao tsika miteny zao dia miverina ohatrany tany amin'ny talohantsika hoe ny sekolim-panjakana no ezahantsika atao tsara kokoa ny kalitao noho ny sekoly privé. Izay ny zavatra ho ataontsika taloha zany sekoly mpanjakana zany dia nanana ny lazana dia mamerina zany tsika ankehitriny dia marasoana rova mpianatra dia veloma daholo nareo ankizy marakoera. Mankasitraka Andriamatoa filoha ny amin'izay hiakatra zay hitantaratra tokoa fa tena manaraka ny fenitra taloha Andriamatoa filoha ka nivolazana tao hiedina mihitsy izany miditra ty amin'ny sekolim-panjakana ty zany ankehitriny dia miverina zany no miditra aminao toerana ty ary anisan'ny ampy tsara le circulation ana rivotra zany fivezivezen'ny rivotra atao anaty atoka dia manampy ny ankizy akoa mba hosalama hisokatra saina ao anatin' zany fampianarana izy fanabeazana izany. Izy reto Andriamatoa filoha dia
isaorana anao satria tsy tonga tanam-polo ianao fa nitondra ihany koa vaditsinjo varitsinjo aleto mpampianatra enseignant non fonctionnaire non subventionné zany a no mba nametsika androany a andreto vatsy reto ka dia isaorana anao hitako fa tena faly izy ireo a saotra tompoko ia dia zay teneny koa rehefa mifampizara fitiavana motsika sy fankasitrahana ihany koa dia mpitiavana no andorana amin'ireo fanomezana sy vatsitsinjo ho anareo mpampianatra rehetrarehetra fa dia mirary soa anareo tia zao tsara ireo mpianatra sy ankizitsika misy famitsika tenin'Andriamanitra daholo mankasitraka rahateny avy any amin'ny raha be mananjara anay soloteny mpampianatsy framo problematique matematika misefahavany tena misy oatra betsaka anao président olombelo anao tena olombelo anao fa nitonga menay dia engane mitondra holotaina mba hampazotany mpampianatsy mba hay koa mpianatsy ampianarinay mankasitraka président saotra zay matofolo atontsika dia isy réfectoire moa zany ty toerana ingeza be ty a anisan'ny tetikasaka ihany koa izay nomenao zay matofolo ny fampisakafanana ankizy any an-tsekoly na atao hoe cantine scolaire vao tamin'ny herinandro teo a tamin'ity herinandro ty a dia nanaiky anao hanomezana an'izany hoe solution nutritionnelle na sakafo solon-tsakafo izay tena manome hery ka vakinakany anarana ho any ankizy aty amin'ny sekoly vitsivitsy faritra vitsivitsy manerana ny Madagasikara mahazo ihany koa izy ireo fampisakafanana vary sy laoka andavanandro fa dia isaorana anao saotra to manasanao andriamatofolo androany ianao dia anisany be fitiavana sady fomba filazanao foana moa zany a fitiavana ny lehibe indrindra dia manana tombony reto ankizy reto fa dia ianao zany a ny anolotra sakafo azy ireo saotra tompoko
voalohany moa dia matofilo ny sekoly manara-penitra vaovao izay natsangatsika hatramin'izay natsanganao anisany tetikasa ihany koa natao tao anatin'izay taona izay nanao recrutement ana docteur médecin sy infirmier scolaire isika dia napetraka amin'ny infirmerie scolaire izay efa miodina dia apetraka isaky chef lieu de région ny docteur dia midina any amin'ny Cisco ny infirmier zany satria anisan'ny zava-dehibe ihany koa zany hoe ankizy mpianatra primazy izay mianatra zay na dia sorananao ka eo napasoanao zany na office national de la prévention dia zany accident scolaire ny sanan'izay makasitraka Monsieur le Président, on est fini scolaire. Nous avons pas commencé mais directement manokana ni les assurances scolaires, si l'infirmier scolaire, l'assistance médicale pour ni sport scolaire, si l'événement scolaire de manière Madagascar. Quand en d'autres ans, Monsieur le Président, moi l'infirmerie, l'infirmier scolaire dit membre pour et la médecine scolaire de Madagascar. Quand en Castamay, manokana Monsieur le Président, on va passer dans Zay. Anaty Cisco menabe Cisco Morinava dia ireto manana fitaovana zay sady misy kiloeto manana dokotera koa zay niveau train dia misy fanafody ahafahantsika mandray ireo mpianatra zay tody tsy fahasalamana aty an-tsekoly dia ankasitrana fetsy Monsieur le Président fatsiraka an'izay misy Cisco Morinava dia tena manaraka mifenitra tokoa moa ny fisiny zao infirmerie scolaire zao afahana mijery ny fitovon'ny zaza ny fomba fahitana zareo sy ny fitsaboana amin'ny ankapobeny zany hoe rehefa marary zany ny zaza tsy voatery ho any amin'ny CSP2 intsony fa entry any dia ataonareo ny fitsaboana tena zava-dehibe misy zany teneny hoe tiana anisan'ny EPP manaraka ny fenitra indrindra manerana Madagasikara mahafinaritra mihitsy moa ny fahitantsika an'izao Monsieur le Sénateur. Makataka fitenena Monsieur le Président, Monsieur le Maire. Tato amin'ny EPPT tamin'ny fotoanandrony zana nangana dentisterie tato. Dia dentisterie nefa raha mitazana metsinana io ilay otofolo azafady dia mahita ny tafony tsy pozipozy izy eo ary tokony ho avaozina zany hatsaraina dia an'ity EPPT izy io dia raha azo atao ny ampidirana azy antondray mba hatsara azy tsy ho an'ireo mpianatra eo zany satria tamin'izany brosse à dents BDB misy mobilé BDB ampianarina tezaina ny ankizy tamin'izay azoany brosiny isanandro ary misy produit dentifrice mampiasaina tamin'izay fotoana zay fa somary endrikendriky eo amatahako manokana président mba hanavao sy hanatsara amin'izay dentisterie. Ao anatin'ny fanatsarana atao zao moa ary indrindra miresaka tamin'ireo dentisterie tao ianao efa nanafatra tsika nahazo don moa zany amina brosse à dents BDB dia anomboka izary amin'izay koa tsika madame ministre amin'ny herinandro amin'ireo fipikarana rehetra zay mandotsika zareo fa zay Monsieur le Sénateur dia mirary soa nareo infirmière sy tsapy sy mpanabe eto amin'ity EPP ity makasitraka tena manara-penitra tokoa ity sekoly ity ankehitriny dia mampofolo raha sitraka anao dia mba te hakasany miaraka aminao reto ankizy reto anao photo de famille ho tadidin'izy ireo any herinandro sotra tao. Ny marina moa andreo matovoloha dia atonga any amin'ny eny ambavany ankizy zay kisoratra masina ka merci président lazaintsika lazain'ireo ankizy ireo tena vokatry ny fo tokoa izany ary tena marina fa dia makasitraka hatrany amin'izay fitiavanao anireto ankizy reto na nifehezana ty sekoly manara-penitra eto an-dakabe ty makasitraka Ministre.
Stop, quer matar?